Makasika an'izay fedina ny amboarana Afrika izay dia efa anatin'ny fanomanantena tanteraka ireo ekipa goavana eto Madagasikara amin'ny fiatriana izay na ny Knapsa Sport na ihany koa ny LGK Plus raha ao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny fanazarantena sy ny fanomanantena ny ray amin'ireo ekipa goavana hiaro ny vonam-pirenena ireo. Taoriana andromba ny LGK Plus ny amboaran'ny Madagasikara fanindroany eo amin'ny baolina kitra farany teo tany Mahajanga ka natonga ity ekipa goavana eto Analamanga ity ho voafidy solitenan'ny Madagasikara amin'ny lalao afrikanina. Tsy nitsahana nomatena ny ekipa fa miody vokatra tsara. Ny LGK Plus amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fanomanana tanteraka ho an'ny Coupe d'Afrique. Anisany zay moa le ambeteniko foana hoe ny fanomanana tsy voatery hoe amin'izao fotoana izao ihany fa efa nanomboka mihitsy ny saison tamin'ny 2013 dia efa manomana foana ny LGK Plus. Zay moa zany ny ao amin'ny baolina kitra hoe ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny angambany hoe rehefa ohatra ka manao zavatra ianao dia tsara vao manomboka mihitsy dia efa ao anatin'ny fiomanana. Tsy voasambany amin'ity ny atrehan'ny LGK Plus ny fifaninana iraisam-pirenena eo anivon'ny sehatra afrikanina toy izao. Efa fantatra arak'izany ny mety ho endry dalao ary azo vina ihany koa ny tetikady tokony ho manana amin'ny fiatrehana izany. Fanomanantena mpilalao amin'izao ka aloha fa azo atao hoe ao amin'le programanay tsara zany satria tamin'ny décembre tao zay fa nanao préparation condition physique dia zao zay mitohy resaka tafiditra resaka taktika sy teknika zao zay fa mbola eo ihany koa ny mbola misy fizika ihany. Ny fanomanantena ka aloha basé surtout zay ka aloha zao resaka psychologie resaka moral n'le hoe toe-tsaina hoentina hiady an'le Coupe d'Afrique zany dia ny anankiray moa le hoe joueur hoe fivoaran'le joueur zao ka aloha zareo mbola tsy tena hita hoe mivoatra fa tena miverina vao 3 andro zay fa ny zavatra tsapa aloha fa vonona daholo zany le joueur. La mafisina kely zao ka aloha le ferana mienta le famonoana baolina sy le fotrantsika zao miataky dia le fiverenana aingana le fivadiany le état d'esprit nanao offensif mivadika défensif agny raha vao very ny baolina fa iny no problème antsika rehefa manao Coupe d'Afrique. Aingana be ny afrikanina avy eo manao attaque raha vao tsy aingana koa tsika zany dia iny foana ny azahoantsika miankese but. Fantatra moa taoriana tsapaka natao ny 12 ny volana desambra lasa teo fa ny ekipan'ny URA avy any Uganda no ifampikatroka amin'izy ireo amin'ny fiadinany amboarany confédération. Olana mbola sedra ny mpilalao amin'ny fanatanterahana izao fanazarantena izao anefa ny tsy fampin'ny kianja mifanaraka amin'ny tokony ilaina. Ho an'ny resaka kianja angamba no isintonako kely ho an'ny fitondram-panjakana satria anisan'ny ny fédération malagasy isaorana azy anisan'ny naneo ny fahavononany hanome maimaimpona ny terrain synthétique izay ho atao eto ampovoantany dia eto dia misintona ny ministera sy ny mpitondra fanjakana isan-tsokajiny ary ny président de république mba ahafahan'ny ankizy mivoatra satria rehefa manana terrain tsara ny ankizy dia izay no ahafahany maneho ny fahaizany ary ahafahan'ny entraîneur koa mametraka an'izay fahaizana mba andefa ny ankizy lavidavitra zay horery Madagasikara zany dia eto misintona anareo mpitondra fanjakana mba ahafahana mametraka ilay terrain synthétique eto ampovoantany satria izany no ahafahana mamoaka n'ilay fahaiza manao ny ankizy mba ahafahana izy ireo mivoaka any ivelany mba horery malagasy satria raha mijery zay atao anatin'ny football hitako misedra olana ny ankizy noho ny faratsiny terrain ny kianja rehefa fahavaratra tahaka izao kanefa raha misy ilay terrain synthétique izay atao eto ampovoantany dia mba afaka misento ary maneho ny fahaizan'ireo ankizy ireo mba ahafahany mivoaka maromaro makany ivelany mba tsy ho vitsivitsy koa ny ilay expatrié izay angalana ny Barea Madagasikara ifatenana an'ireo ankizy mahay fa mba ho maro ireo ankizy izay ho azo fatenana rehefa tafavoaka izay zavatra izay. Inona fa hijery akaiky izany olana izany tsy ho ela ny tompon'andraikitra mahefa satria fanirian'ny mpanaraka ny kitra malagasy ny ahita ireto solotenantsika ireto hiakatra midingana avo kokoa noho ny teo aloha.